zany ao anatin'izany makasitraka ny amin'ny fahatogavanao tao anatin'izany marina fa tonga ianao satria tia andray hery fa ny fahatogavanao koa dia nampahery ny ralahy sy ny anabavy manaraka an'izay a dia inoko fa tia pasika enina ambin'ny folo sy roa arivo ty a dia tsy haiko roe ny daty a no tena enjehan'Andriamanitra fa toananao ty toana amen ary be dia be zavatra ho atsanga ny tompony fiainanao atsapa fananganana manokana ianao atsapa fahasoavana manokana iazakazako amin'ny fiainanao ianao vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy a ny Filipianina toko fahatelo Filipianina toko fahatelo dia vakitsika ary ny fampitoatsika be indrindra androany dia ny hery ny fitsanganan'i Kristy alleloia tamin'ny maty tsy ho fahatsiarovana fotsiny ny Pasika fa andray mihitsy ianao a ny amin'ny hevitr'Andriamanitra ao anatin'izany Pasika izany tsika tsy miady hevitra hoe io ve le daty io ve ny zao nitsangana fahafiry andro fahatelo sa fahaefatra sa fahafiry ny zava-dehibe amintsika araka ny tenin'ny Paoly amin'ny Korintiana voalohany faha 5 hoe Jesosy Kristy a dia mitondra ny fahotantsika rehetra vombo teo amin'ny fijaliana izy a maty izy ka nalevina tsangana tamin'ny maty izy tamin'ny andro fahatelo fantatsika fa izy a dia maty no ny fahotantsika natsangana ho fahamarinana antsika ndao vakitsika ny Filipiana toko fahatelo andininy fahafito manomboka Filipiana toko fahatelo andininy fahafito nefa zay azoko tombony dia nataoko fahatiantoka kosa ny amin'ny Kristy entiko fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fioaran'ny atsara ny fahalalana ny Kristy Jesosy tompo zay ny aretako ny fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba hazoko ny Kristy ary mba ho hitao aminy a tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna fa zay avy amin'ny finoana any Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana eny mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliana ka mitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany ramby misy ahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty Paoly apôstôly a dia nanambara izy a faraniaraka ny fivavahana dia azony deraina tamin'ny endrika rehetra izy amin'ny ara-pivavahana dia tena lohandohany mihitsy izy zao mihitsy ny ambarany amin'ny Filipiana toko fahatelo io raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo maika fa iza fa zaho dia voafora tamin'ny andro fahavalo zaho dia avy amin'ny fototry ny Israely dia avy amin'ny fireneny Benjamina Hebreo aho sady avy amin'ny Hebreo araka ny lalàna dia fariseo aho zany hoe le tena fatrapandala ny lalàna le tena fatrapankatony lalàna amin'ny atsipiriana le tena sarotsiny mihitsy amin'izany hoe fandehana araka ny lalàna zany zay voasoratra tao amin'ny fanekena taloha araka ny zotompo izy dia nanenjika ny fiangonana ny fiheverana mantsy tamin'ny voalohany de hoe ireo mpanaraka ny Kristy a natsony hoe Nazarena zay no nitsony tamin'izany hoe sektan'ny Nazareana nanenjika an'ireo satria izy hoe tsy mankatony lalàn'Andriamanitra ireo izany mendrika ho elohana mendrika ny osazina mendrika ny faty ireo be dehibe ny tombony ho aho izy Paoly raha araka ny lalàna tsy nanatsiny aho izy raha araka ny fahamarinana avy amin'ny lalàna resika am'izao vaninandro enatsika zao de izitsika hoe zany hoe olona tokony hiakatra velona any an-danitra satria ahoana raha ny fahamarinana amin'ny lalàna dia ahoana ozy izy tsy nanatsiny kanefa dia zao zay azoko tombony izy dia nataoko inona daholy ny fatiantoka de le fatiantoka raha mbola nyteneniny hoe inona le izy taimboraka zany hoe zesika ary taimboraka zaonareo fa tena maimbo be mihitsy de hoariko am'izany o zay le veriko tombony izy tsy miteny hoe ratsy ny lalàna izy tsy miteny hoe olona mpanao diso be ataloha fa izao no nambarany eo anatrehan'ny fahalalànan'i Kristy sy ny hery ny fitsanganana tamin'ny maty ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia tsisy dikany daholo
fa ny zavatra lehibe indrindra de Kristy indrindra ny heriny fitsanganany tamin'ny maty. Amen. Ninninona ozy ny everiko tombony teo amin'ny fiainako ohatra ny olona maro hoe zany hoe mpivavaka be zay nefa taranaka mpivavaka be zany ezao e zany ezao zany ezao za fa navitan'izao teo amin'ny fivavahana za efa nanao an'izao hoy Paoly apôstôly reny rehetrarehetra reny raha oharina amin'ny fahalalana tsara ny Kristy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty de azo ampitaina amin'inona daholo ampitaina oraka mety kivy nondroany de ahoana zany de tsisy dikany ve zany miresaka maty hery ny fitsanganany Kristy tamin'ny maty dia isika fa rehefa miaraka amin'ny hery ny fitsanganany Kristy tamin'ny maty nantaimboraka koa za afaka mambolena zavatra. Amen. Afaka mamokatra zavatra raha inana voankazo mamy be anao rehefa aveo a de ava misesika amin'ny nampaniry azy kanefa tsy nizesika anao ataonao ambony vilia sanatria zay fa le zavatra ambony vilia io a nambolenao teo amboniny tany misy zezika no zany aza tombo tsy mbadika izy. Amen. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de misy vehivavy maro tenareo de vehivavy tia azy mpanaraka azy anisan'izany Maria Magdalena misy Maria maromaro tao tsisy Maria maro tao misy Maria maromaro mitondra zava-manitra hoe mba anosorana ny fatin'i Jesosy zay sisany neveriny ho azo ny atao mikarakaraina tsara ny fatin'i Jesosy io efa nieritreritra vitsy ndrima mitazona an'izao a mia vato a mia eny an-dalana eny izy de aveo de lasa tampoka an'izany de ahoana nefa ny anakodiavantsika ny vato hitanao zany amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo mokondiny voalohany sy ny manaraka ahoana ny anakodiavantsika ny vato vao maraina mangiran-dratsy mitsy zareo de tonga de nanderaka any pasaka ohatra nitako iriry zareo manao dimaika be de araky mavehivavy tatsinana anazy eny an-dalana iny tonga teo kaiky mifasana izy io fa mivony fasana de ahoana ny tenin'Andriamanitra zao nefa kitsika eny mikotokevitra amby roapolo sao de misy latsaka ahoana ny fanambarana azony zareo tady Jesosy izy fatan'i Jesosy hosorana ary mety misy tamireo ary efa ndria tonga de minandry fanafody mampidina tension ekoretaka be indri io mety fapetraka izy ndria totoana vateariny Maria Magdalena fa tsy olaitra atsika nitazona n'olo fa tonga ao ahoana ny am'izao ahoana sasany alendala efa manomboka fa manomboka mifokofoko efa manomboka tena miakatra be ny santimaka zao nambarany tenin'Andriamanitra no ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro de nakany amin'ny fasana izy mitondra ny zava-manitra zay efa namboarina ary hitany fahoana indro ny vato zay efa nikodia niala tamin'ny fasana dia niditra izy nefa ahoana nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tonga fa maika andre problema sady zany raha sanabary ire fatosorany re tsy eo za mihitsy tamin'ny voalohany fa tena vo maika ankona ry zareo ohatra ny teny ena tiry lanitra raha mbola very hevitra tamin'izany izy ndreo nisy roa rano seo taminy tamin'ny fitafiana manelatrelatra ary noho natahotra izy de naninona niankohoka de hoy izy roa lahy taminy nahoana no atao maty ny didiavinareo ny veriny tsy ato izy fa hoana efa nitsangana tsarovy ny teny zay nataony taminareo fony izy mbola tany Galily hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo tanan'ny mpanota ka ombona amin'ny azo fijaliana ary atsangana amin'ny andro fahatelo de ono izy ny ten'Andriamanitra de natsiaro ny teniny izy ary nivelany ala tamin'ny fasana izy dia nilaza zany rehetra zany tamin'ny iraka tamin'ny iraika ambin'ny folo lahy sy ny namany rehetra teo Maria Magdalena sy Joana sy Maria iray reniny Jakoba
ary ny vehivavy sasany zay namany izy ro koa de nilazany tamin'ny apôstôly izatsika io zao de ary ny apôstôly rehefa nilazan'izany de io petera hoe mangina ianareo ry vehivavy tsy takatra ny sainareo zany satria izao petera dia efa nahazo tsindromandreny zany hatramymbola kely izany mangina ianareo vehivavy avy alao zay mpitondra mpivavahana izay zay manam-pahalalana manokana momba ny zavatrio zay ny antony tsy natongavanay tany zany ve tsia neverindreo apôstôly hoe ahoana angamongamo sy arirarira fotsiny zatra ny teneniny de tsy nino zareo eo zany zavatra hitantsika eo matetika amy fiangonana vehivavy mibitsaka za tamin'ny voalohany mikasa ty Titosy disa Jesosy io tanora be deabe zany eo am-piangonana de ahoany tsisy ray aman-dreny zay ty tam'izany a marina efa nanambady aman-janaka fa fijeriny la ohatra mbola boay kely fo de za bandy kely sipa kely dolo zany amen'ny fiangonana ao a de ankizy kely inona zareo ny trano tarika fivorina vehivavy retraité daholo ny lehilahy manao domy manao rami sy ny sisa vehivavy retraité daholo ny tonga eo tamy voalohany loha jereko zareo koa mijery a za mijery zao way reto mamay de zareo ndray mijery way zato boay kely zany teo zavatra mahavariana de zao eto aloha de ty ampahirinareo ranabavy isany nareo ranabavy isany be fietsempo fa zao koa mora mampadidy teny zay amen reo anabavy reo niteneniny Jesosy reo anisan'ny teneniny Jesosy ro apôstôly koa niteneniny Jesosy fa ny apôstôly no ankony ary ampahirezy dolo ny frère fa ny frère rehefa ankony zay de ankony satsandra la rehefa ny ankona tena ankona ary zay ny petera mbola tena voadona mafy mbola namisy avizy mbola ankony izy fa le vehivavy be fietsempo izy eny an-dalana izy ahoana nataotsika ahoana natao izy naraky hoana sakzay tsika ry petera ndreko zao tokony telefony indria no tamy voalohany hoe firy numéro any John de John lasa manakaty tonga teo anefany io ny vaty efa misokatra fa vo nyteneniny anjely izy tsy ato izy araky ny fanambarany taminareo tonga de tsaronle izy alleloia misy koa anakiray fatatsika tsara Marie Magdalene eo amijeriny ao amy John ianao de ohatrany sahirana kelytsika izy amreo ary no nandeha taloha eo Marie Magdalene aveo mbola taty arina sa Marie Magdalene tonga talohan'izy rehetrarehetra fa rehefa tsy hita ny fatiny Jesosy de nitomany izy de noseo taminy Jesosy de saika ho anontanyiny so de mba hitanao reo fatiny nefa izy io Jesosy fa raha vo niteneniny Jesosy kosa izy hoe Marie tonga de avy atrany izy teny ankoka teo anatreny tena zay tena toetra tsara aminareo anabavy amen zao kosa nefany rehefa manaraka an Jesosy a rehefa nandray le teniny voalohany ka nandray le hery fitsanganany tamy maty aza miova tsony amen aza miovana mandalo aza ny aty sarotra aza miovana miakatra ara ny vitim-bary aza miova raha ohatra ka tonga avany vadinao dozy be miditra ao an-trano aza miova ianao tazomy foana ny hery nitsanganany Kristy taminazy ianao koralahy mety misy taona ianao ankony amy fiainam-panahinao mety misy taona ianao tena ankona noho ny atikena noho ny zavatra maro isan-karazany ohatrany tsisy mangirany eo amy fiainanao zao zavatra mbarako aminao amy fotoana ihany ko izay amoazany tompo anao tazomy mafy am'izay zay anananao amen androantsika nietsaka petsaka amty hery nitsanganany Kristy tamy maty zao zavatra mbarako aminareo raha ohatra Jesosy ka maty izy teo a de nalevina de mijanona tao am-pasana de nilaza zay fa tsy nanan-kery le famonjena satria zao fahafatesana ny tampiny io ta niaritra fahafatesana Jesosy teo amin'ny azo fijalia de aveo izy nalevina de tsy nitsangana
de midika zay a fa mpanota oatra mpanota rehetra izy tsy manan-kery zany a le famonjena nataony fa ny fitsakanany tamin'ny maty de nampiseho fa tsy mpanota izy fa natao isan'ny mpanota. Alleloia. Lehibe noho ny ota izy ka naharesy ny ota. Amen. Eo nitatsika tsarotsika tsara tamin'ny Eli rehefa nilatsaka ny afo levona ny faratsika Eli fa rehefa nilatsaka tamin'ny Jesosy ny afon'Andriamanitra tsy levona izy maty izy fa nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Lehibe noho ny fanatrika izy, lehibe noho ny sorona izy, lehibe noho mpisorona be rehetra izy, lehibe noho ny fasana izy, lehibe noho ny hery rehetra izy. Izy no nitsangana tamin'ny maty. Amen. Izany le lehibe noho ny fahafatesaka, le lehibe noho ny ozona rehetra, le lehibe noho ny zay mihevitra ho lehibe rehetra, lehibe noho ny hery rehetra, io no manangana anao. Ianao mino azy tsy homenatra ianao satria mahery le minao. Efa naharesy ny problema anao io minao. Manana ny hery ananganana anao izy. Manana ny hery anavotana anao izy. Manana ny hery anasitranana anao izy. Na tamin'ny fahafatesana izy efa resy. Sangana izy fananganana anao. Tamin'ny Jesosy maty teo amin'ny fijaliana de niara-maty tao aminy ny fahotatsika rehetra. Ny fantsihana teo ny didy ny ampangatsika. Amen. Zay mahatokany hoe satria rehefa tsaraina ny olona tsy maintsy avoaka ny didy miampanga azy. Ianao zany a rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra voalohany indrindra aloha tsy miseho eo ianao. Ny zanak'Andriamanitra tsy miseho natria ny fitsaran'Andriamanitra satria manana mpisolo vavy izy. Izy le mpisolo vavy tsy Jesosy ray aloha zay. Amen. Tsy mamorona fa hoe ny tenin'Andriamanitra hoe zay mino zanaka de hoany tsy ho tsaraina. Amen. Faharoan'izay tsy ho tsaraina koa izy satria nahoana Kolosiana toko faharoa lay didy ny ampanga azy efa nofantsina teo amin'ny azo fijaliana. Amen. Tsy misy tso zanaka tenin'Andriamanitra hoe noho izany de tsy misy fanamelohana ho an'izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Izany aza mety homelohana ianao fa Jesosy aza tsy nanameloka anao. Izy mihitsy mitondra ny elokao ary ny didy ny ampanganao raha ny tena izy ny dossier-tsika rehetra mahatevina ny satsany rasana vava tsy afaka hiteny mihitsy hoe mialo ny didy miampanga malifo kokoa noho ny ndralahany io fantatro ny fiainan'io. Ndrendray de tadiditsika mihitsy ny amin'ny olona anankiray ndrendray koa ny amin'ny tenatsika angamba ny didy miampanga angambany hoe tena matevina be na camion ary fa tena raha ny didy miampangatsika reto raha rasana vavy tsy mivoaka velo leo tsika. Ary ohatra tsaraintsika ny dossier miampangatsika mbola avo misika. Aiza le olomeloko teo ao ambadiky le dossier ao io izy io mety telo ny lava hoe zako sy mba mipotra loloko tsy miankina amin'ny alavanao na ny afoianao fa raha ny didy miampangatsika reto tena ngeza fa tamin'ny Jesosy nombona teo amin'ny azo fijaliana de ny tenin'Andriamanitra ny fantsihina teko ny didy. Amen. De rehefa nalevina Jesosy de niaraka nalevina tamin'ny daholo ny ozona rehetra teo amin'ny fiainanao. Ny heryko rehetra niara nalevina Jesosy nitsangana fa le didy nalevina. Amen. Jesosy nitsangana fa ny ozona nalevina. Jesosy nitsangana fa ny fahafatesanao ram-panahy nalevina. Ianao niara nitsangana taminy. Amen. Raha tsy nitsangana i Kristy Paoly de ahoana foana ny toroteninay foana ko ninona ny finoanareo natsangana izy fanamarinana atsika ho fanehoana hoe lay asa nataony teo amin'ny azo fijaliana manan-kery eo anatren'Andriamanitra. Zay sorona ny rehetra natao tany aloha tsy manan-kery fa le sorona ny ray mandeha nataony Jesosy tsy miverina intsony manan-kery fa tsy ombona injato akory Jesosy. Nanetsika rehefa tratra ny fahalavona iny de ohatry ny sakytsika indray mandoaly de ditsika Jesosy petrandreo amin'ny azo fijaliana eto indray aloha le izy ota vaovao mantsy ty dossier vaovao sia
fanavotana mandrak'izay natony jesosy. Amen. Jesosy tsy ombona inievatra impolo i jesosy siana mety sy te mihitsiny zany jesosy fanombona iny-roapolo ahy ny ray aloha talohany zanan'olo tena ombona aloha izy de vita aloha iny avy eo re tam'izany le nangalatra tao amin'ny akolo mbola nombona andray izy tam'izany le nandaka n'le sipatary nombona andray izy tam'izany le zao nombona andray izy tsy aralasana baba tsy ombona injato jesosy raha tsy zany de tsy maintsy ombona isanandro izy de krismasy amy telo de ombona izy amy dimy de mitsangana ny ampitsoniny de avy eo ndray krismasinao ndray tsy aralasana baba ndray mandeha izy ny tonga de tiantany ndray mandeha izy nombona teo amin'ny azo fijaliana ndray mandeha izy mitsangana tamy maty ary eo kavanany ray izy am'izao fotoana alleluia efa nazo ny fahefana rehetra ny an-danitra sisy io hery nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty io a dia ndaovaka itsika ny korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ity de tsy de matetika enitsika ny amin'ny fanazavana momba nyity teny ity a zafady korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo a de zafady fakitsika manomboka amin'ny andiny faharoa ambin'ny folo fa nisy sombitsombony any a zay nambara tamitsika teo ara Kristy notoriana fanatsangana tamin'ny maty ahoana nilazan'ny sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty na de Kristy aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangany Kristy dia foana nitory teninay ary foana koa ny finoanareo ary de hita ho vavolombelona mandaingy ny amin'Andriamanitra izahay satria efa nilaza fa Andriamanitra no manangana any Kristy nefa raha tsy atsangana amin'ny maty de tsy mba natsangana izy fa raha tsy atsangana amin'ny maty na de Kristy koa aza dia tsy natsangana ary raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo dia very koa zay efa notomandry ao amin'ny Kristy raha andro fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy de mahantra indrindra ny olona rehetra isika itoizatsika nefa tsy zany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatry zay efa notomandry ary satria ny olona iray no nisehon'ny fahafatesana de olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelomany olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy nefa samy amin'ny filarany avy Kristy no santatra rehefa afaky zany de zay amin'ny Kristy amin'ny fiaviana mbola mizatra lalina maro volaza ao fa mizatra tena tia mifanamasytondrentsika androany de hoe tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no ahavelomany olona rehetra ao amin'ny amin'Andriamanitra zany le atao hoe mpanota tsy le zavatra natao tandre moa mbola memiaino tsara tsika tsy akory mampirisika pasteur ay dikan'izay zany atao daoly fa tsy le zavatra torondriany tsy le ataony lana vonony lary ah tsy izay mihitsy ny atao mihitsy tsy zay akory tsy mampirisika atsika ho am'izay zavatra zay akory faraky ny ambara hoe raha manoty ianao a de ianao ihany tratra ny vokany raha manao telomoka tsaramaso ray kapoka ianao a misy vokany vola ohatr'izay le manota azotsika lizy a raha manao piano ianao ka mandaka vato a de misy vokany foana fa tmitsy hoe no fahasoavan'Andriamanitra de dakako ty vato ty de tsy maintsy anao ay ianao zay le izy tsy anao nandaka vato ny mahavery anao fa ny akikely tongotrao a ny akibe tongotrao iapanganao fa nanoty ianao zay fotsiny le izy fa ny mampanotany olona de zao misy taranaiky Adama amen rehefa niditra tao amin'ny Adama ny fahafatesana de nandovan'iny fahafatesany iny dao ny taranany rehetra tsisy olona afaka ilaza mihitsy hoe mahatonga an'le reny mpivavaka be reny iny mahatonga any reny zareo tsy tena mpanota loatra e de za mahatonga zay tsy maintsy manolo teny izy de tsy maintsy atsoboka be izy fa ho atsika tsy de manota satria tsika efa tezany an-trano mbola kely rano atete fotsiny de ampy e
otrandra madia anao fa le fotsy misoara de lemy de tsy sakakorytsika zavatra ambara aminao a no isika taranaiky adama avy amin'ny adama de tonga de voambaritsika fa inona de niditra ny lalàna mba ny lalàna ozy de manome fahalalàna marina ny amin'inona ny amin'ny ota ny lalàna de milaza hoe reto dolo ny endriky ny ota fa ny ota efa ao anatin'ny olona ao amin'ny adama zany de ahoana ny olona rehetra eo natrehan'andriamanitra maty ny olona rehetra eo natrehan'andriamanitra satria fahafatesana no ina zany miandro ny olona eo natrehan'ny fitsaran'andriamanitra voaepoka ny olona de lasa tsy mpandovan'andriamanitra izy tsy mpandovan'ny lanitra izy fa Jesosy Kristy a de maty ho an'ny olona rehetra amen amen tsy ho antsika ihany ny maty Jesosy fa ho an'ny olona rehetra maty ho an'ny Ben Laden Jesosy alao tsara nytoyany maty ho an'ny Ben Laden Jesosy maty ho an'ny Remenabila Jesosy amen maty ho an'ny Tokanono Jesosy amen maty ho an'le bandana maky ny vavanao ndray mandeha iny Jesosy maty ho an'le tovolahy zay nandratra ny fondry iny Jesosy maty ho an'le mpisamy teo amin'ny 67 le naka ny telefoninanao iny Jesosy maty ho an'ny olona rehetra Jesosy amen izy maty ho an'ny olona rehetra no ny fahotan'ny olona rehetra ary tenangany an'ny olona rehetra ny sokatra ny ho an'ny olona rehetra ny famonjena amen 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 ny fahotany Ben Laden netiny Jesosy tsara mihitsy amen fa ny problema za mino fa Ben Laden tsy nandray an'i Jesosy tsy haiko Remenabila tsy haiko Tokanono tsy haiko le mpisamy manaka an'le finday anao tsy haiko le tovolahy tenenao mbola ho azoko ianao iny maty ny rehetra Jesosy ary zay le hoe tuizone iny tian'andriamanitra vonjena olona rehetra ana zany raha vo mahita olona aza de tsara azy tia tompo vonjeny amen tian'andriamanitra ho vonjeny zay mahatonga atsika isika eo tsy mpitory fahotana fa mpitory vaovao mahafaty amen satria ninina tony maty ho azy Jesosy noho ny amin'ny fahotany de efa maty Jesosy aza melohanao tsony ny fahotany efa Jesosy nanameloka an'iny tao amin'ny tenany efa mitondra an'iny tao amin'ny tenany ary efa nalevina niaraka tamin'i Jesosy tao amin'ny azo fidy tamin'ny Jesosy nalevina raha ny tena izy zany a mididiny ampanganiny olony koa efa voafantsika teo amin'ny azo fijaliana amen fa ny mampalahelo de zao tsy mandray an'i Jesosy amin'ny mampamonjy azy tsy manaiky an'i Jesosy amin'ny mahatompo azy ny olona zay ny mahavery ny olona rehefa ho avy ny fanay masina ozy de andresy lahatra ny olona izy ny amin'ny fahotana ny fahotana ozy satria ahoana tsy mino ahy izy ary eo ny vo mainka hampisy fikotroany ify eo ny vo mainka hampijaly ny olona efa tia mifanekena vaovao nefa tsy mety mandray an'i Jesosy inona ny zavatra hitranga zao le fitsarana efa netiny zanako lay tokana mihitsy teo amin'ny azo fijaliana ny fahotanao natolony anao ny fiainana mandrak'izay niara-nalevina taminy ny otanao rehetra rehetra fa ianao tsy nety ary ianao de zay le fikotroany tena nanenina hananina ary nysarinaizy efa teo ampotony mihitsy ania ialako tena nanitaka olozany anjony mpitory vavahana zay tsy mitory ny famonjena ianao io mihitsy azako anao izy le règlement de compte be dehibe misy rehefa akarina ny fiangonana miakatra ny ampitsoniny to taraiky etolo tsika ianao itsy tsy nanoro anay ianao miteny aminay foana hoe sectary miteny ho avy Jesosy ho avy Jesosy ho avy Jesosy kanjo tonga tokoa izy so samy tavela dolo tsika de amizay vo rahatatata ny famonjena de zao atolotr'andriamanitra le famonjena de ianao maninona mandray ianao mandray Amen. zay fotsiny
amen tsotra loatra le izy any ka be diabe ny olona tsy mety mino fa tsy maintsy raisina le famonjeny ndray mandeha misy zatra zaiko aminareo hoe misy anabavy zay a efa ela izy tsy nahita de tafahoany zay de nandeha tany ampita tany izy de nakasarotry no maro tany izy de tonga taty Madagasikara nakasarotry be nataony tamin'ny CD le izy ke faly be zay tam'izay niona manaona sara pastera niteriziko anatona CD mihitsy ny sariny reo zanakao sy ny sisa de tsy haiko zay amizao varina loatra natolony a le CD le fandeha za mbola varina mamelona an'le moto tonga de lasa fotsiny a de kakabe ohatrany tsy alezy zany maninona ry azy zany ohatrany tsy azoko ny ohatrany mizatra tavela zany le CD fa nomaniny efa ela atorina menatra iteny azafady sara diko le CD efa nomaniny efa natorony fa zany maninona zany tsy mandray ny olona rehetra vola zao natolotrao tonga de raisiny sila zany mihitsy raha tsy hoe manahira-tsaina azy fotsiny sao de amatotra izy fa raha zatra tokony ampitiavana mety modimoteny fotsiny izy elako tsy volameny ilaika fiavana fofon zao ihany za le sady mila vola mila fitiavana le famonjena toetr'andriamanitra maimaim-polo fa be diabe ny olona ny tsy mandray ny fitorina filazantsara de nitaonany olona manaitra ny olona mampatsiaha ny olona fa mila raisiny ny famonjena amen isika mitoro filazantsara de milaza asa efa vita asa efa tanteraka vaovao mahafinaritra vaovao mahafaly zay mahatonga mitoro filazantsara miredrehatra zany atry manazavatra tsara izy eo aminy ao tsy andriny nizarany azy ary amizary izy fa ny fifaliana ao anatiny isy olona be dibe ho ateraka inzay manana vaovao mahafaly tsika efa mitsangana Jesosy efa regle momba ny fahotanao efa regle momba ny helokao efa regle ny amin'ny fahatezerin'Andriamanitra ny aminao efa tsy tezitra aminao tsony izy fa manatina azy ianao efa mitsikitsiky izy mandray anao tsisy fanameloanao anao zay mifatsiarovana ny Paska ny Paska de fantatsika fa na ny volana aza de feno manana ohatrany mampiseho amiko hoe mitsika amiko tanteraka Andriamanitra misokatra amiko tanteraka Andriamanitra amin'ny atoandro mafana be amin'ny alina mibalika be ny amin'ny volana taka mampiseho amiko hoe tsisy aloka Andriamanitra tsisy aloka mihitsy misy fifandraisako amin'Andriamanitra raha misy ny aloka tsy avy amin'ny kotean'Andriamanitra tsony avy amin'izy avy amintsika le aloka amen nefitsika vao manatina azy de misavandray ninona mialoka tanareo mandray mandeha masena ny tainina avion ale retour zany zany indro zany de zao arakaraky ny karanao eny ambony a nihitanao hoe mahafinaritra be ny namitrany ka nafeny rahoana azy hitanao vaty ambany fa rehefa miakatra le avion de ohatran'eo mandeha ny ambonin'le rahoany ianao ohatr'izay ko araky ny anakekezatsika an'Andriamanitra me mibalika ny fiainatsika me mamiratra ny fiainatsika ka na ny rahoana matevina azy manamaloka ny fiainanao akary ny fononao hitanao fa eo ambany eo le izy amen ohatr'izay ny herin'ny Kristy lay nitsangana tamin'ny maty io tsy ny anenona ny fiainatsika manomboka eo zay endrika fahafatesana eo amin'ny fiainanao velominy Jesosy no ny fahotantsika de maty sika ra-panahy nefa no nandrainy Jesosy tsika de ny fanahiny nataony eo anatsika velona tsika amin'ny fotoana iny nateraka indray tsika manana fiainana mandrak'izay tsika zay endrika fahafatesana eo amin'ny fiainatsika zany alahelo lava manjombona lava fanamelohatena lava tapitebiteby lava zafady tahotra lava reny zavatry reny
velomin'i jesosy. amen. Zendrika ny fahafatesana man tsy le hoe tonga fiteny mizarakaratra ihany de tsy zay ihany akory ny endrika fahafatesana. Ny alahelo de endrika fahafatesana, rehefa tsy alahelo araka an'Andriamanitra. Ny fantrana de endrika fahafatesana, ny tahotra endrika fahafatesana, tebotebo endrika fahafatesana, ny lolopo endrika fahafatesana daholo zany, ny aretina endrika fahafatesana daholo zany. Efa nentin'i Jesosy io, ary ny herin'ny tsanganany tamin'ny maty raisitsika de mivadika ho fiainana le endrika fahafatesana. amen. Le mitebotebo lava manana fiainanao, le kivy lava lasa manana fanantenana. amen. Matetika ny elazako anareo hoe tsy ampino anie ny tena ahitana olona matanjatsainy, fa matetika ampino a olona tena malemy saina osa taloha. Zany mahatonga hoe raha vao ampino zay fa jesosy jesosy, ary raha minino misy zatra mipotra taminy zay daholo le mpino. Mipatsiaro rahalahy anankiroa nanao tafika masina tany amin'ny faritra Moritserika Atsinanana tany, de avy eo zay ozy a matory amina efitrano tsekoly anankiray, avy nandroaka de vory ny nandritry ny andro, tonga am'izay ny alina ozy izy samy matory eo, le araka niratra masoko se le rahalahy nala Jesosy fa manino izy teo rahalahy samy taitaitra daholo. Sasana mbola manony fe ale satria isika tsy hoe isan'ny matanjatsainy, fa mety anao mihitsy le karosa taloha, fa no ny heriny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty lasa mahery ianao. Ianao le matahotra be taloha lasa misy fahasahina ao aminao. Ianao lay malahelo lava taloha lasa mora faly zany ianao, mora manana fanantenany zany ianao. Hanika gaga ny olona ahoana ary ny amin'iny olona iny misy mihevitra mihitsy. Lazako anareo matombo mpangataka marina fa mahita tsara mpanany aminao izy matombo anatiny anao, fa matetika koa mpino na tsy manam-boly zao ohatry ny manana ihany rehefa mandeha ny andalana iny. Tsy zany ve de mandeha tena tapaka rahabaky teny, mitombo fotsiny sisany tsy tapaka fa miposiko tena tapaka. Fa molon-dalana eo a zay taksi mandalo miteny deo zany fa mina frena bus za tsy ananako zay mifahitany ady zao atria misy fiadanam-po eny amiko manana azy. amen. Manana azy ny zavatra faherezana atsika de zao ny herin'ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty io mitondra fanavaozana ny fiainatsika. Ny famonjena de azo ndray mandeha. amen. Fa zao ny fiatraikan'le herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty de zao ny teneniko anao miankina amin'ny fisokafanao am'izay. amen. Miankina amin'ny fisokafanao am'izay. Jereo tsara reo vehivavy ndeha anosotra ny fatin'i Jesosy a raha tsy natsiary ny tenin'i Jesosy izy, fa noho nzay kosa natsiary ny tenin'i Jesosy izy mivadika ho fifaliana le alahelony zareo. Jerenareo tsara ny hafa mihitsy le endrika ale aloha tam'zareo avy any an-tanàna ho any am-pasana olona manjombona daholo. Tsy zany efa vonina ve Maria le menaka mandritry ny alina nomanantsy tena fa tsy nahita toleny ave tsy zarery satria malahelo tsy rary mitsy nanaovany tombotsika te mitomano adino zay papa any rehefa zay velona hanositra fata Jesosy ataotra ny andalana eny de malahelo daholo niverina avany kosa nandray ny teniny Jesosy. Wow, alleluia alleluia alleluia. Ohatrany koa izy roa lahy le tany Amosy tadiditsika tsy fatany hoe Jesosy eo akaikiny iny ny zato resanareo izy Jesosy fenao rery zeny tsy mahafantatra ny vaovao e, fa le Jesosy mponondry zareo de nisy ny laza jeresarany nisy ny laza zany hoe mitsangana izy fiany Jesosy fa tsy mora misofy, fa raha ohatra tsy maniteny azy any de atarazy fotsasaina izy Jesosy. Fa za miny tamin'iny fa tsy nitreron'ny Jesosy izy, fa raha nitreron'ny Jesosy teo zalahy torana teo. Fa
ampatsahivin' jesosy azy lehibe de ahoana filazana nangorakoraka mihitsy mifotsika eo izy na enan'le izy alleloia rehefa ianao zay miainy tenin'andriamanitra miaraka amin'ny tenin'andriamanitra io misy hery fitsanganan kristy amin'ny miaso ny fonao de mahatonga ny fonao manome fiainana be dehibe ny vatanao ny tenanao manontolo za milaza aminareo ny anaran'i jesosy araky naresanao nyty teny ty ombany fonao ny hery fitsanganan kristy tamin'ny maty misy fiainana be dehibe rotsy ao anatinao misy fiainana be dehibe mamelona anao manangana anao matonga anao tena ny manaka-danitra zany ny fiainanao io hery nitsanganan kristy tamin'ny maty io mila tovositsika isan'andro avy aloha ivelatra eo amin'ny fiainanao milaza aminao ny anaran'i jesosy a maninona moa ny ampatsahiviny isa-taona izy io io ny tsy olona na tsy ampatsahiviny isa-taona azy maninona raha hoan'ny tsipiny any no tenenina efa nitsangana tamin'ny maty zareo jesosy a mino am'izay nareo mifilazantsara ilainy zay fa maninona koa izy ny ampatsahivana am'mpino satria zao tian'andriamanitra manova amin'iny foantsika tian'andriamanitra ndray avy amin'iny foantsika ary na nefa niraisinao azy tian'andriamanitra mitombo am'izany ianao zaypeterany teny hoe mitombo amin'inona amin'ny fahasoavana sy ny fahalalànany jesosy kristy tombotsika sy mpamonjy aza mitombo ny fomba mpivavahana vo mainka mpitombona indray ny fombafomba vo mainka hatramin'ny fomba fiakanjo lasa hovainy de ho avy ndray pastera lany zany de hanao satroka ohatran'ireny le mpanao mofo reny de avy eo hanao robotry ny anina zany nesasiny ere atao loko zao de ndre mba ataoko loko zao de volombavako ndre mba ataoko an'izao de lasa izy fombafomba izy forma be dehibe tsy aralasyanabavy tsy zay mihitsy andriamanitra velona ny tompotsika ary io hery fitsanganany tamin'ny maty io mato paoly ny teny hoe nataoko taimboraka do ny zavatra hafa rehetra satria tena tonga fiteny zay tellement précieux tena sarobidy loatra tena ilaitsika mahatsiarony foana tompo la hery ny fitsangananao tamin'ny maty femoaniny foana ny fanay masina no mampitaniny ao amitsika amen aza matoka azy miteny aoko fenonany farahy anareo fa io fanay masina io maminindra ao anatitsika mampivelatra eo amin'ny fiainatsika io hery nitsanganan kristy tamin'ny maty eo za milaza aminao eo ny tena zavatra lehibe ho antsika zanak'andriamanitra misy nouveau départ foana ao amin'ny tombo tsisy perta zany mihitsy amen ty laza aminao manomboka androany ianao satria mipasika de voalohambolana ho an'ny zanak'israely dingana vaovaoko ty pasika ty ho anao te ho ralasana vavy mahely ianao te ho mpandresy anao mifiainanao io hery nitsanganan kristy tamin'ny maty io hanangana zavatra be dehibe amin'ny fiainanao hanangana ny toe-batanao ho tonga ambinina salama ianao le olona marofirofo lava iny tonga matanjaka avy eo amen le olona kivikivy lava iny lasa mahera le misika lava iny lasa tarika olona amen le olona tsy nanantena zavatra be dehibe teo amin'ny fiainana manjary misokatra ho azy ny avitra amen ny lanitra efa misokatra ho anao zangatany fa sokafo any lanitra fa misatra mila sokafa ny diatatra ny lanitra tsy manana problema amitsika efa misokatra ho atsika eo na ny logementanao any azy efa amboarin'ny jesosy amen izy ny efa manamboatra any efa vita talohan'ny francophonie azy amen efa vita tram'izay ny azy andeha ao izy de aninona anamboatra fitoerana ho anareo alleloia ny chantier-ny jesosy any efa mipetraky izy alleloia efa mipetraky izy fa eto tany misy zavatra tsy misokatra ary iny nefany fampiasanao ny finoanao mampisokatra an'iny ny lanitra tsy manana problema amiko tsony fa ty tany mahakamo ty manana problema amiko tsy ataotra nefa androso a tsy maintsy misokatra androany anao zavanaiky tsony ary varavarana mity eo amin'loanao io amin'ny zavatra tsy mivaly eo anoloanao io aza manaiky ianao tsy maintsy misokatra ialano ny heriny arakaraky ny asinao finono no mandroso anoloanao koa jesosy andravina mikotontona amotoro varavarana varana anapatapaka ny hidivy tsy maintsy misokatra io finonao no miasy mbola veloko indray aza varina anao angataka sokafo any lanitra tsika zay ny problema antsika
sahirantsika karaha miala eto avy ety an'andriamanitra aza matahotra an'izany tsony ianao atovy azo antoka fa tefa niraisinao ve Jesosy raha mbola tsy nandray azy tena azo antoka ianao a rehefa aveo mbola mana occasion amin'izany ianao ary anytanteraka ny occasion raisy koa manokany iny sorona nataony Jesosy teo amin'ny azo fijaliana iny famonjeny natolotry Jesosy iny dia milaza aminao azo atao problemanao tsy no any an-danitra efa assuré iny fa zao tsy fantatra loviny ianao no any raha teo any rariva ianao a zay miteny tsy anao miaraka ety any aloha raha mandeha manao dia misinto zay dia ataonao mba dia baibay e nahazo tombony ianao aterinay ianao efa tena mbola hiaraka etitsika tsy zany dia zao zany trambara aminao fa eto tanitsika mbola manana problema aloha zava-tsara ny sehatry ny ady ny adversaire efa tsy tokony hidivana ntsony any reny hidivatsika fa ny tena adversaire atsika zao dia araka ny teny Jesosy hoe ety am'izao tontolo zao no hitanareo fahoriana tsy zay ino le endrika fahoriana le fahoriana akory tsy le mampikiretaka ihany fa be dehibe ny ady atrehantsika eto am'izao tontolo zao tsy zany be dehibe zatra mampatahotra mampanahy ny adi-piainana ny tanora manana ady be am'izao fotoana zao anala fanadinana avy eo afa-panadinana hitady asa avy eo mahita asa ahoana na tonga amba tena ho zao am'izay ahoana be dehibe zatra atrehana ny tanora manao tokantrano avy eo hiteraka ndray hitaiza ndray analehibe iao bedebesare tranga amin'ny fiainanao be dehibe mifanamby eo anoloanao tia nanganjavatra ianao be dehibe mifanamby eo anoloanao zavatra mpaherezina tsika ranasina vavy aza variana aminahady evo tsy mitombona tsony évangile na inona ny anareo prospérité sa souffrance sa inona de tireny izy fidio zay fidiny lao e na prospera na ina souffrance na iza ny avotsy mifantatry de zao le hery mitsanganany Kristy tamin'ny maty amen la hery mitsanganany Kristy tamin'ny maty raisy foana ny teny fiasan'Andriamanitra ny mpianatra tsy nandalo an'io problema izy raha avy hatrany dia noazony le tenin'Andriamanitra hoe faty izy a dia hitsangana maty amin'ny andro fahatelo raha ny teny izy a tsy ny andro tsony izy fa vo tonga ny andro tonga dia efa rendez-vous makany am-pasana daholo tonga dia efa ny an-dalana yo efa ny an-dalana eny dia efa zay dia mahita le varavarana mivo tsy ho an'i Jesosy ne mivoany varavarana iny nareo hoe dia mihatra tsy tafavoaka atao Jesosy raha tsy mivoany iny hoe ino Jesosy tsy anatamato mbola kelikely ny heriko oly anjely apio a dia ny alavano nisy anjely bokinareo lahy mbola tanora fa Jesosy fa manomboka zokinjokiny dia ino ny nanosika tsy ho an'i Jesosy akory nanakodiavana n'le vavy ho antsika afiseotsika mifasana zaresy Alleluia. fa Jesosy afaka mandeha anelanelan'ny rindrina fatatsika zany tsy mahatazona azy mifasana tsy hatazona ny heriny koa problème eo anoloana io amen na Elieza dia efa nitakatra an'izany ho ilatsaka ny afon'i Jehova topasy rano daholo fa tsy masakana ny afon'i Jehova zany mitsika ndrandreo izitsika raha misy an'izao ho azoko ihany io tsia raha misy an'izao dia zao ohatran'olo hoe hivavaka ho an'le maty mba hitsangana koseo afoseanan'iny tsangana hoe raha mitombo zany hoe hafanany io dia malaky velo io na da vofanao eo bo mitsangana tsy mitsangana iny ny finoana dia zay mahefa ny zavatra nyetra Jesosy mila manana zay fatokiny zay tsika ina misy manontany nareo ve pastira manana vazaha manoana eny zany tsy manday za haiko teny frantsaiko voalohany indrindra de merci de teny anglisy haiko faharoa voalohany indrindra koa thank you fa za tsy andany mihitsy raha misy vazaha manoana raisiko atanandroa dans mes bras frère merci haiko zay tsy andany mihitsy any kanefa zao koa tsy rehefa tsy manana namana vazaha dia hiteny zay tompo raha mba ataonao miona amina vazaha sao dia lasa be mpanoana fa io na vazaha na inona fa raha zay ko anao hainy tompo foana manoana amen
ndraindray tsika pino a misy missionnaire comoriano tondreo alleluia misy missionnaire américaine ho avy eo alleluia tsy mavala tonga de manatetsika dollara fe raha misy missionnaire comoriane tongeto ohatratsika ndraiky ndoa no raky soa aza te miakina am'zany ny fononao aza te miakina am'zany ny fononao ny fononao a miakina am' jesosy lay mitsangana taminazy tsy mandeha amy fahitany masonao tsony anao manomboka zao ioerin'ny kristy nitsangana tamy maty tovozy sanandro mivavaky tsika androany ray sy oery io iay ny feona am'izay oery io ho tadidinao manomboka zao mipasika 2016 maniry mihitsy a tsy oela raha lasina bava afaka volana vitsivitsy de anamarika kely tsika 6 mois après pasika 2016 une année après pasika 2016 misy dinga miandry anao fotsiny jesosy amen miandry anao fotsiny izy aza fifandraisana aminy ataonao olana ampitongolo fifandraisanao aminy izy miteny raha amiray anko anareo za ilay aminao foanany jesosy eo hitady mitavanao a azo ty vavaka zany matomatika azo ty vavaka tsy mba hovonjenitsika fa efa voavonjitsika matonga tsika mazoto midera satria efa voavonjitsika fa zao ilaitsika jesosy amientsika mitsanganany tamy mako zany ko ny antony any fotsika manompo isika ka tsy manazatra mafinaritra zaytsika alleluia lasa tiany jesosy tsika ina no valiko any jehovah misoretra izy natony tamiko tsy voavaliko ka rehefa misy zavatra azoko atao kosa tsy mahay mamaly fity azy fa misy zavatra ataoko tsy haiko raha tsy manao zavatra ho azy amen tsy haiko raha tsy manambarany fitiavany a raha tsy miresaka momba azy a rehefa mivavimpinamana rehefa mifakahiko miresaka momba ny akamany do Gustave akira nianatra izy tanaza izynaky aizynyka reo mbola ataoko zany io bokinabeky izy andray niakosaky noel arakaraky ny manampahirizako azy lasa ohatra zao de nenina daholy momba ny zanaka zanaka iny aky tsy maintsy oatra mia tena intelligent tsy mapino zany tena tonga de trangalela fotsiny rehefa misy tinao zay